Andro hiakatra amintsika eto amin'izao andro manokana izao. Olona manokana ihany koa izy satria olona tena fantatra izy mivady, olona tany amboaka dia fantatra izy ireo, ary olona tena tiany izy ireo ary vavitokana izy ireo hanomeny tsara indrindra hideranan'Andriamanitra amin'ity andro manokana ity. Omentsika tehaka ao anatin'ny ekika mafy be Betty sy ny ekipany. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tratrin'ity androany ity. Faly be zahay miaraka aminareo, dia raha mety nareo dia ndaontsika hifampitsiky, dia teneniko ny akaikinao hoe tsara be ianao rehefa mitsikitsiko hoe. Mais mampihetsi-po be ity androany ity satria hafa mihitsy ity andro ity. Araka ny nazavaina tamintsika teo dia Jesosy mihitsy no nanendry an'ity andro ity mba ahafahantsika rehetra hoe miara-mivavaka, miara-midera. Ka raha mety nareo dia tsy hoe izahay irery no hira, fa isika rehetra dia ndao mba hiaraka hira, andao hiaraka hideran'Andriamanitra. Ndao tsika rehefa hoe handihy dia tena mandihy, aza asiana sakatsakana eo aminao sy ny hoe fiderana. Rehefa hoy ianao hoe te hivavaka dia mivavaha, rehefa hoy ianao hoe te handohalika dia mandoale. Fa ity fotoana androany ity zany tena hoe ataovy hoe iraisantsika amin'ny Tompo, ahafahantsika rehetra mahazo an'izay hoe fahasoavan'Andriamanitra izay. Dia andaontsika hiaraka hira. Piti anai maminai ni tenina usani fanayina famairiana mamiri Jesoa mamiri Jesoa So
Teso pitiana haukahutarina asamba mandawana manjaba avatina mamiri teso Amen. Tsara ny fitiavan'i Jesosy ho antsika rehetra. Jesosy io manana hevitra tsara heverana antsika tsirairay avy noho ny amin'ny fitiavany sy ny famindrampony. Dia izaho koa androany te hankasitraka azy manokana satria tsapako ny fitiavany ahy dia tiako hijoroana aminareo koa ny fitiavany ahy hoe tsy resaka fananana na hoe resaka vola aman-karena fa ny tena harena tsara indrindra nomeny Jesosy anahy noho ny amin'ny fitiavany dia ny fisian'ny dada sy neny ary ny fisian'ny ankohonako. Dia izay mihitsy ny anton'ity raha manaraka ity hoe antsika araka hidiran'Andriamanitra noho ny amin'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Dia ninona miseho amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra miaro antsika, izy eo foana, izy miandry antsika ao anatin'ny fitsapana rehetra. Dia omeko any dada ny fitenenana fanolorana an'izay iry izay hoe Andriamanitra, Dieu nous garde dans l'épreuve. Donc mba raisitsika mitehaka Monsieur Hery. Finaritra e! Finaritra nefa izaho mitomany. Mitomany mifoky satria faly loatra. Tsy haiko hoe avaiza daholo izao zavatra rehetra izao dia avaiza amin'ny fitiavanareo vokatry ny inona fa izay sy pastera izany tena taitra mihitsy, gaka mihitsy ny voaniditra tery dia tsy nijanona intsony ny ranomasoko eny hatramin'izao ara moa izany. Dia fa tsy inona intsony moa izany no lazaiko be ty fa dia Dieu ne m'a jamais abandonné dans ma vie, je vous jure. Teo foana izy mafy, misy fanenjehana, misy tsy fitiavana, misy tena ambusy be da be fa Jesosy teo foana. Dia misy rehefa nalefanay tany amin'ny vaovao-piangonana dia frantsay moa le izy izay io tsy mety mbola tsy dia fantatrareo fa le tonony mihitsy izy io mipotra ho azy teo amin'ny écranko teo izy io dia efa maninona ary ho aty iny eto. Dia rehefa teo le izy dia nalefako dia tena tonga dia papo tanteraka. Dia raha vao miteny be da be dia tsy vita ny fotoana fa feno ny foko tena faly ary avana, tena faly. Ary izay fifaliako izay tiako mba zaraina aminareo amin'ny alalan'ity hira ity dia mba tarito kely ange be ty le refrain fotsiny mba iarahandrehetra mihira zany rehefa refrain raha hainareo moa izy rehetra vao mesa tsara. Dieu ne m'abandonne jamais. Dans les vallées sombres, il est ma clarté. Sa main me relève, son cœur me connaît. Dieu ne m'abandonne jamais. Dieu ne m'abandonne jamais, jamais. Dans les vallées
Dieu ne m'abandonne jamais. Allo tonga dia atao mibety fa tsy satria mbola tsy mandeha le gitara ray dia mety foana efa tsara be zany bety tonga dia tavy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa za koa tena difotra be dia tsy haiko na ahoana mifandehany na ahoana. Quand la nuit s'étire et que je perds ma route, les étoiles s'éteignent et ton amour m'écoute. Dans le vent qui souffle, je sens ta chaleur, un guide fidèle au creux de mes peurs. Dieu ne m'abandonne jamais, jamais. Dans les vallées sombres, il est ma clarté. Sa main me relève, son cœur me connaît. Dieu ne m'abandonne jamais. Quand mes pas s'effacent sur le chemin de pierre, quand mes forces s'usent sur le poids de la terre, je lève les yeux et je trouve ta paix. Dans les vallées sombres, il est ma clarté. Dieu ne m'abandonne jamais, jamais. Il est ma paix, il est ma clarté. Son cœur me connaît. Dieu ne m'abandonne jamais. Même quand je doute, même dans l'orage, tu es là, Seigneur, écrivant mon passage. Même quand je doute, ton amour me tient. Dans chaque épreuve, tu restes le chemin. Dieu ne m'abandonne jamais, jamais. Dans les vallées sombres, il est ma clarté. Sa main me relève, son cœur me connaît. Dieu ne m'abandonne jamais. C'est ça, non? Dieu ne nous abandonne pas et ne nous abandonnera jamais. Amen. Aza manahy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misy hira anankiray atoroko ny groupe Apocalypse zany nangatahana moa ampahirizana amin'ny paster. Ka tsy haiko paster na hira na
hihenina iaino mahereza malala ay rehefa aveo indray hoany zany rehefa aveo fa misy fandarana moa fa zay mihitsy ny tonga tany amiko fotsiny hoe tonga dia asesy ny anjaranay tsy maninona akory zany dia rehefa aveo indray ny azamanaza. Amen. Arak'izay hoe tsy anarantsika mihitsy Andriamanitra dia Jesosy manana fomba hitenenany amintsika tsirairay avy, samy manana indraindray nofo, indraindray tsika mahazo teny, indraindray koa misy mpanompon'Andriamanitra irahan Jesosy hiresaka amintsika ka amin'ity andro anio ity satria hoe vavaka, satria koa hoe efa fifampaherezana ny amin'izao hoe situation misy eto amin'ny firenentsika izao dia misy namana atao amin'ny tarika ato ampahery antsika nahazo valim-bavaka manokana izy dia hizara amintsika amin'izay valim-bavaka izay izy. Finaritra raha ihany no nanarako dia tendren'i Jesosy ampita valim-bavaka amintsika rehetra. Nahazo nofy tamin'ny latsinainy lasa teo dia nalefako tamin'aminany le izy dia nivaly androany maraina le izy dia hoe ampitako aminareo ny dikan'le izy. Somary lavalava le nofy fa tsy ho tantaraiko fa ny dikany no tantaraiko amintsika rehetra satria fantatro fa matoa Jesosy mila olona hiteny dia fantany fa mila olona hokasihanao ao amintsika rehetrarehetra ao. Teboka roa lehibe no hozaraiko amintsika androany dia ny voalohany ny amin'izao zavatra rehetrarehetra hitantsika ao amin'ny fiangonan'izao tsara be le izy tsara be fa mastika ny mahita fa nefa Andriamanitra rehefa nanao an'izao na ny fiangonana na ny zavatra rehetra hitantsika dia fantatsika fa tsara ary avy aminazy daholo ny toromarika rehetra dia mampatsiahy izy tanatin'le nofy nampatsiahy izy hoe raha avolenta izao zavatra rehetrarehetra izao dia tsy natao hoe mba impressionné tsika rehetra fa natao mba hikasihana ny fotsika, mba hikasihana ny fanahintsika amin'ny alalan'izao rehetrarehetra izao satria ny fahalebiazany no aseho anatin'izao rehetrarehetra izao mba ho hitantsika, mba ho voakasika ny fotsika, voakasika fa hoe Andriamanitra no tiana asandratra ao anatin'izao zavatra rehetrarehetra izao. Ny faharoa anatin'izay dia hoe Andriamanitra tanatin'le nofy dia faly amin'ny ezaka ataon'ny pasteur Dolly. Maro be dia be na tsy amin'ny fony fotsiny ary fa amin'ny servisy amin'ny fanompoana rehetrarehetra ataony dia ho antsika rehetra fa sady manompo an'Andriamanitra izy, manompo an' Jesosy no manompo antsika dia faly izy ny amin'ny zavatra rehetra ataon'ny pasteur Dolly. Alléluia. Dia nampatsiahy koa izy anatin'ny nofy dia hozaraiko aminareo hoe pasteur Dolly misy fotoana reraka fa Andriamanitra dia manonitra ny ezaka ataon'ny mpanompony ary nilazainy tanatin'izany fa pasteur Dolly dia mila hery mila fotoana mba nivozany hery mba nifahany manompo miaraka amintsika eto indray. Ary farany dia pasteur Dolly ny pasteur dia napetraka hitarika anatin'ny fiangonana iray ary pasteur Dolly dia napetraka Jesosy mihitsiny izy ny ankohonany hanompo eto amin'ny fiangonana vondrona itiavana famonjena. Saotra to. Ny zava-dehibe dia engany tena ny fanahintsika no voakasika amin'ity androandroany ity dia misy antso ho antsika rehetra zany hoe aiza ho aiza ny fiainam-panahinao, manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Raha tonga eto ianao dia tsy hoe noho ny amiko na noho ny amin'ny pasteur rery fa misy antson'Andriamanitra ao ka izay ny anton'ireto hira reto hoe antsonay anareo andaontsika rehetra hiaino sitrapon'Andriamanitra dia ataovy ao am-ponao mihitsy izay faniriana hoe te hiaraka amin'Andriamanitra izay. Into
j'ai déjà tsisy mahay manantona an'Andriamanitra raha tsy efa izy no nitaonantsika tsirairay avy dia averika any hoe misy antso ho anao, misy antso ho ahy, misy antso ho antsika rehetra amin'ity androany ity dia aza raisina fotsiny hoe fampisehoana fa enoy ny afatra dia raiso ao am-ponao ary dinio hoe aiza ho aiza fifandraisanao amin'Andriamanitra. Aza mievitra hoe ery natanjakao no natozao anao la ray mpiaro lehibe no mikarakara sy miambina anao. Aza misaina hoe tsara vitany anao ka mety ny natao la rainao be indrafo no mbola miay sy mamelona anao. Esikely aloha mba enoy ano nino
navitanao ny ray maripo iraka solony Kristy zahay dia ilazindray hoe mihavana miray ka anio ray aino ny feony anao asa manna mafy ny fonao lay ray bevity mbola miandry anao miova mibebare iza anio mbola mitsotra ny tanany ho anao izy fa mindrafo amelany elokao raha manaiky anao aza mievitra hoe izy natanjakao no natozao anao larainao be indrafo no mbola miay sy mamelonanao aza misaina hoe tsara vitany anao ka mety ny natao larainao be indrafo no mikarakara sy mamelonanao etsikely anay mba henoy anay nino navitanao ny ray maharipo iraka solony Kristy zahay dia ilazindray hoe mihavana miray ka anio ray aino ny feony anao asa manna mafy ny fonao lay ray bevity mbola miandry anao miova mibebare iza Amelanyelokao raha manaiky anao Amelanyelokao raha manaiky anao ray aino ny feony anao asa manna mafy ny fonao hoe lay ray bevity mbola miandry anao miova mibebare iza anio teny anio mbola mitsotra ny tanany ho anao izy fa mindrafo amelanyelokao raha manaiky anao manaiky Amen. Anio dia ny anio dia mandiny hoe anaiky ny antsony ve ianao sa manahoana mety ozy izy ianao hoe za nefa mivavaka e za nefa manao zavatra be dehibe ho an'ny tompo e fa le antso tsy hoe antso vaovaovao fa antso hoe vitanao daholo ve izay nampanaovy ny tompo anao hatramin'izay ka hatramin'izao ka raha mety ianao dia misy hira anankiray ity hoe ataontsika hiaraka hifona amin'Andriamanitra ny amin'izay mety hoe tsy vitantsika satria na tiantsika na tsy tiantsika dia mifandray amintsika tsirairay avy ny fiainan'ny firenentsika rehefa misy zavatra tsy vitantsika amin'ny fiainantsika na ao am-piangonana dia
misy fiatraikany amin'ny hoavintsika zany rehetrarehetra zany ka eto am-piangonana no fiatomboana ny fanovana raha eto ianao no manaiky iova dia minofa ny fiainanao avokoa dia miova anjarantsika tsirairay avy no mandeha amin'ny lalana mahintsy sy marina mba ahafahantsika rehetra manarina nyity firenentsika ity raha vitantsika no miova miainga atao am-piangonana any tokantrano dia manana ho avy mamiratra koa ireo taranantsika ka mandiny tena hoe tena nahavita ve ianao sa tao anatin'le hoe nivilivily lalana sa tao anatin'le hoe nani mihitsy ny azy fa ndaontsika rehetra iaiky ifona satria tsy tanteraka tsika tsy misy naray ary manao marina tsy afaka manamaritentsika hoe za kosa aloha tena masina be za kosa aloha tena nahavita be fa Andriamanitra malala izay ao anatintsika tsirairay avy Suai yanao sisay tao anaty ny ali na maizina fanoekeko tamin'ny teny any sangy hafa ny tato an-tsaiko tsy moevereko ny amalokaisinao hoe lasa loatra no fiko maneninao isao ireo taloha nantetany eritreretra tsy nanome lantsa ny visinao mifona aminao ao tsesosio mifalu aminao miverimberina ato an-tsaiko raha tsy vitako jamais tianina yanao sisay no niezaka namejinay ho amambalanao fa noekeko tamin'ny teny any sangy hafa ny tato an-tsaiko tsy noeveriko ny amalokaisinao hoe lasa lora no fiko ka maneninao izao tiako foana ireo taloha nandeha tamin'ny eritreretro tsy nanome lantsa ny visinao mifona aminao ao tsesosio mivalo aminao miverimberina ato an-tsaiko re raha tsy vitako jamais tianao dia mamelay ton peur avianao avikanao ambeloay avikanao andratotrao fenoiao ton peur avikanao ambeloay
hallucinant. Mifuna aminao outside social. Mivalua aminao. Miferimpelinao tontsaiko. Je ratsy vitako. Jamais dianao. Ijoroavombela aminareo zaho hoe be dia be ny zavatra nitranga tany aloha tamin'ny fiainako tamin'ny fonja mbola zatovo efa lehibe za zaho tsy tony tamin'ny andro lasa dia rehefa hoe tsy niain'ny teny Jesosy dia be dia be ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainako misy fitsapana maro be mamanay io tsy mitsahatra mihitsy mananatra anay hoe izay tenin' Jesosy ihany fa indraindray mieritreritra ianao hoe manam-pahaizana mieritreritra ianao hoe tia kosa lôjika dia izao ny ataoko na tsy manontany an' Jesosy ary fa rehefa tonga izay fotoana hoe tsy manontany an' Jesosy izay dia misy zavatra mahazo an'iny lôjika iny tsy azo ny saina hoe fananinana moa no tsy nety ilay izy nefa raha ny calcul rehetra dia mety dia amin'ity manaraka ity tsy mampihirana no hiresaka anareo fa hoe mahabe ty anao hoe za be ty mihitsy tantara kely aminareo aho hoe za ty tena olona feno nofinofy feno nofinofy amin'ny fiainako manofinofy hoe efa fantatrareo nga hoe mba teo any an-dafy efa elany hoe zany hoe teo any an-dafy zany te anatra any an-dafy efa natao daholo izay azo atao dossier iny be dia be fa isaka mihetsika dia tsy mety ankoatran'izay koa na za koa range mba miandro ohatranareo inona le ndrasako aza miteteo fa tsy hitan'le izy teo za koa ne mba niandry raha ny sirapoko amin'izao taonako izao efa misy anankiray mitaritarika te neno moa nabe fa tsy voatery izay tiako raha ny tiako koa raha ny tiako koa dia amin'izao fotoana izao za efa manana fiara trano efa manana birao lehibe voaingana teo raha nisy asa saika nataoko izay tena efa nananana fanantenana be fa noho ny amin'ny zava-misy dia foana daholo ny asa rehetra dia izay ny anton'ity anankiray ity dia ao anatin'ny tonkiry izay nofinofiko izay dia engany nareo koa mety manana nofo tsy tanteraka fa ampahiranareo amin'ity anankiray ity sady tantaranareo hoe ve miaraka amin'i Jesosy tsy voatery hoe mangamanga foana ny lanitra tsy voatery hoe izay tianao dia tanteraka daholo fa ao anaty tonkiry ny afatra Indraindray aho manonofy hoe tonga olona iandro isay hampakaranay vorovory daholo ny akamate mba hijeranay fa ino ny ranse fa tapa-kevitry fa zaho n'ilay tiny indraindray koa manofy hoe aikery ny mifandray amina vehivavy revirevy nasiva miara manao fe manositra veny dia miara miome mifosankiala be miara mie fa sainginy eto antany tsy voatery toizany tsy voatery tanteraka ny nofinofinao tsy voatery lefaniry tsy voatery ilainiry afakely ny fiainany eto antany fa mianatra ao manaiky izay no
zava-misy ka tiaviko ny ahy indraindray eo manonofy hoe zaza telo no injay miantso ay hoe neny miazakazaka kely mafinaritra kely dia reo ny zanako hoe mangataka gote mba mianta ante indraindray koa manofy hoe tao miasa be dia birao lehibe amin'ny fivomode voavidiko daholo ny akanjo sy fiara mba manaitataitre fa iny eo mivata be dia ve diplôma be tompanankareny fa sainginy eto antany tsy voatery ho toy izany tsy voatery ho tanteraka iny nofinofina tsy voatery le faniriny tsy voatery ilainiriny tao afakely ny fiainana eto antany fa mianatra manaiky izay no zava-misy tiaviko miaye nanantena mba ho tafa amin'ny resaka hira sangindrise revireviko e anasa amrere lay ho any andafe si voatery ho toy izany si voatery ho tanteraka ny nofinofinao si voatery ilainiriny si voatery le faniriny afakely ny fiainana eto antany fa mianatra manaiky izay no zava-misy tiaviko ny aye saigny eto antany si voatery ho toy izany si voatery ho tanteraka voatery le faniriny sy voatery ilainiriny afakely ny fiainana eto antany fa mianatra manaiky izay no zava-misy tiaviko ny any fiainako e tiaviko ny aye tsy tanteraka raha nofonofonao a na mbola tsy manamboatra raha na mbola tsy miteraka tsy manova amin'ny fitiavany Jesosy ahy zany tsy manova amin'ny fitiavany Jesosy aminareo zany satria izy manana hevitra tsara heverana antsika tsy voatery ilay tiatsika tsy voatery ilay faniritsika fa hafa mihitsy io fiadanana ketrehan Jesosy ho atsika tsirairay avy io ninona miseho amin'ny fiainanao a tadidio hoe inona ny teny fikasana no omeny Jesosy anao mba antany hoe le olo akaikinao inona mba teny fikasana no omeny Jesosy anao manana promesy ve anao inona mba promesy nataony Jesosy taminao ho lasa maire ve ho lasa président ve ho lasa mpihira ve ho lasa pilote hôtesse tsy fantatro inona mba teny fikasana no omeny Jesosy anao fa ninina mitrango eo amin'ny fiainanao dia raisy sara an-tsaina foana hoe inona ilay targetra inona ilay objectif no omeny Jesosy anao aza mivilivily fa hainy Jesosy ny zava-drehetra ho anao amin'ny fotoanany amin'izay rehetra amin'ny fotoana rehetra izay hitany hoe mampety azy ka na misy ara manara-zangy re tao anatin'izay fotoana hoe sy tanteraka izay ilay nofinofo hoe mpihira nofinofo hoe andeha ho any an-dafy be dia be nge ireo namana miome hoe io koa ve dia ho lasa lavitra nazara ozy Jesosy hoe manaova amin'izay directrice artistique nazara nge zay zange Jesosy tsy nianatra zange Jesosy tsy mba navita nianatra an'izany tsy mba manana diplôme raha mandeha manao direction artistique nge za Jesosy dia tsisy miaino e fa ozy Jesosy hoe mandehana fotsiny
mibosy mafy ozy izy jesosy miketrika rery rehefa tsisy ny fianarana dia niezaka mafy a dia natao ilay teny fikasan'ny nomeny jesosy hoe manao direction artistique dia rehefa tonga izay fotoana izay a tsy haiko nareo na efa nandalo an'izany hoe amin'ny toeram-piasana dia ianao supposé hoe direction artistique fa raha mitenenao hoe tsisy mihaino izany reo satria hoe iza koa ary ty olo ty nefa raha ohatra hoe misy olo-kafa ny akaiky any ohatra hoe nisy taona zao zay nanao concert anankiray dia miteny za hoe asiantsika arrangement ohatr'izao eto dia zary tsy mety izany ozy izy fa za mahafantatra ny ataoko ozy izy le mpitendry fa nefa tonga avany mpihira anankiray tsy anonanarana moa za dia zay zavatra nyteneniko teo ihany nyteneny fa izy moa zany tara dia tonga tany izy dia izy asiantsika le arrangement ohatr'izao eto le zavatra nyteneniko ihany dia ozy izy daholo le mpitendry hoe tena mety mihitsy izany dia ao anatin'izay mitaraina aminay foana ne za tsy hanao tsony za nge tsy manana raha mitsotro jesosy hoe tsy makany an-dafy ianao tsy manao direction artistique ianao fa ohatra hoe femme au foyer ohatra ozy izy jesosy fa ozy izy neny hoe matokio ozy izy na neny koa raha nge mba mitomany miaraka amiko fa matokio ozy izy fa na misy mpanenjika na misy zavatra mahazo anao dia tazomy foana hoe tanako hatramin'ny farany ity jesosy satria tsy noho ny amin'ny jesosy tsy noho ny amiko fa noho ny amin'ilay hoe tsy zaho sy anao dia andovan'ilay fiainana mandrakizay amen ny olo marina firony afitsena mba tiako nerana rehefa niezaka mba ho madio ampo fa vonona ny andao ny olo-potalo dia tony resy amia Kamila itala naona muhozako ninifuatisa zefanyezaka nyumana paintrena kawe yafuretwe zaratsy maonera rehefa niezaka mba ho mpandefitra vomeky ireo indray no to andrendrikay dia toy resy amia Kamila itala naona muhozako no mivoady izaho Fanuni tenina izay mampahedrika hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanay fa efa voafetra ny androny zetra sambapona fa tsy mitoetra tanakony Darikecha rehefa niezaka ho mpampiavana fa ny fifandrafina tsy mampiadana rehefa niezaka amela heloka Vomeka tomisai ireo
pandidika de tunile sianya kamila itala naona muansha no me voit desar fanuni tenia izay mampaledina hoe tsy misy fiadanana hoanila tsy fanay fa efa voafetra niantrony rehetra sava-pona fa tsy mitoetra tanako ny tariketra Daddy can't try.